Fanazavana ny zava-miafina momba ny franc-maçon sy illuminati, ny nouvel ordre mondial na lamina vaovao maneran-tany, ny anaram-biby izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666. Zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina, ny momba ny boky Enoka sy ireo anjelinidina teto tany ka nanambady ny zanakavavin'ny olona araka ny hita ao amin'ny Genesisy 4:4. Andarana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny 9h, ny sabotsy maraina amin'ny 9h ary ny alahady maraina amin'ny 9h30. Tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana mananrakizay. Dia ampifaliana indray amin'ity ora ity no androsoana ho tokantranonao izay mijery an'ity fandaharana eto amin'ny fahitalavitra ity. Miarabanao izahay avy eto anivon'ny fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana mandrakizay ary manonona ny fahasoavana sy ny fiadanana ho anao sy ny ankonanao. Ny avo indrindrany hitanao mandrakariva ary anome fiadanana anao indrindraindrindra ianao izay miaina amin'ny famarinana, fiadanana ho an'ny olona ankasitrahany hoy ny teny izay voasoratra. Manoloana izany famarinana tokony iainantsika izany no mahatonga anay mampafantatra hatrany eto amin'ity fandaharana ity, mampafantatra amintsika ireo zava-miafina momba ny fivavahana satria zava-miafina tokoa ny lalana ho any amin'izany fanjakan'ny lanitra izany. Izany natonga ny mpamonjy ny teny hoe tery sady ety ny lalana mankany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy, fa ny lalana mankany amin'ny fahaverezana kosa dia malalaka sady mikodana, koa maro mahita sy mizotra amin'izany lalana mankany amin'ny fahaverezana izany. Fantanina no apetrako aminao hoe ilay lalana tery sady ety ve no izoranao sa ilay lalana malalaka sy mikodana nefa mankany amin'ny fahaverezana. Ireo anarana izay tafiditra ao anatin'ny baiboly fampiasa eran'izao tontolo izao izay samy mampiasa an'io anarana io avokoa ny firenena eran'izao tontolo izao ary samy manana ny fomba anononany azy avokoa ireo firenena ireo. Dia io anarana io izany lalana malalaka mankany amin'ny fahaverezana izany. Fa ny mpamonjy kosa dia niteny hoe izao no lalana sy famarinana ary fiainana, tsy misy mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Ilay mpamonjy izay niteny an'izany dia tsy misy ifandraisany amin'io anarana izay tononontsika hoe anaran'ny mpamonjy io, tsy misy ifandraisany amin'io ny anaran'ny mpamonjy. Ny anaralay voafantsika teo amin'ny tsatokazo zany dia tsy misy idirany sady tsy misy ifandraisany amin'io anarana io, fa izy ilay niteny hoe izao no vavahady, izao no lalana sy famarinana ary fiainana, izao no loharano velona. Ilay niteny an'izany dia avy amin'ny taranaky Davida ary manambara i Paoly apôstôly ao amin'ny Timoty 2:2-9 hoe tsarovy ilay natsangana tamin'ny maty araka ny filazantsarako dia ilay avy amin'ny taranaky Davida. Ny mpamonjy izay nitsangana tamin'ny maty sy filazantsara no torin'ny apôstôly dia ilay avy amin'ny taranaky Davida. Izany avy amin'ny taranaky Davida izany no filazantsara tokony ho torintsika izay mitory filazantsara sy tokony ho ampianarintsika izay mampianatra ny fiainana mandrakizay. Ary izany filazantsara no torin'ny apôstôly izany izay avy amin'ny taranaky Davida no natonga ny teny voasoratra ao amin'ny Jaona 4:2-2 manao hoe avy amin'ny Jiosy ny famonjena. Ilay avy amin'ny Jiosy izay nanjatsaka ny liony teo amin'ny tsatokazo no filazantsara tokony ho toriana ho an'ny olona izay mitory an'izany filazantsara izany. Izahay avy eto anivo ny fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana mandrakizay dia mitaona sy manentana ny mpitondra fivavahana rehetra izay mijery an'ity fandaharana ity, mitaona na reny mpitondra fivavahana ireny izahay mba hitory ny anaran'ilay voafantsika teo amin'ny tsatokazo ilay avy amin'ny taranaky Davida, satria izany irery ihany no lalana sy famarinana sy fiainana atongavana any amin'ny fanjakan'ny lanitra.
manoloana zany famarinana izay tena zava-miafina amintsika izany dia ilayntsika atrany ny mijery anyty fandaharana ity satria aseho anay sy azavaina eto ny mahazava-miafina zany lalana makany fanjakany lanitra izany sy ampafantarina ihany koa ny fitaka tafiditra ao anatin'ny fivavahana. Mipetraka avy hatrany ny fanontaniana ao anatin'ny saitsika mpijery manao hoe ahoana ny fanonana an'io anaran'ny avondrindra izay apotranay sy aseho anay eo amin'ny écran io. Maro amintsika no mametraka zany fanontaniana izany hoe inona no fanonana an'io anarana io, ahoana ny fanonana an'io, fa izahay efa te hanonona an'io anarana io. Ka hoy aho amintsika hoe manana faharetana fa mbola ho tonga eo amin'ny fampianarana sy ny fanazavana ny fanonana an'io isika amin'ity fandaharana ity fa mialohan'ny anazavana ny fanonana an'io anaran'ny avondrindra io dia tsy maintsy ampafantarina antsika aloha ny fepetra sy ireo zavatra nasain'ny avondrindra ho ajaina zay vao afaka manonona an'io anarana io. Io zany tsy azo tonotononina fahatany, tsy azo ampesapesaina amin'izay fomba tiana ampesaina anazy fa ilay tompony io anarana io no ny teny hoe ovonona ho faty zay mitena ratsy an'io anarana io, zay manamavo an'io anarana io ihany koa dia atao maty, voasoratra amin'ny lalàna zany, ary izy mihitsy koa no ny teny hoe aza manononom-poana ny anarany. Manoloana an'izany dia maro ny fepetra izay mila ampafantarina antsika rehefa anonona an'io anarana io isika, ka tsy maintsy ampafantarina antsika aloha ireny fepetra maro ireny. Zay ny makasika an'iny fa andeha amitina ny zavatra rehetra efa noendriko teto aho, zany hoe ho fintiniko amin'ny fandaharana androany sy ny rapitso ny zava-dehibe rehetra izay noentina teto fa amin'ny fandaharana manaraka, ny fandaharana amin'ny herinandro dia hiditra lohahevitra hafa isika ampafantatra an'ireo fepetra sy ireo zavatra tsy maintsy ajaina rehefa hivavaka amin'ilay namorona zao tontolo zao ianao ka anonona an'io anarana io. Anazava ihany koa manomboka amin'iny herinandro iny ny makasika ny ao anatin'ny bokin'ny Enoka, ary eo azavaina eto ihany koa ny atao hoe eo ambany lalàna sy eo ambany fahasoavana, satria maro be ny mpivavaka sy ny mpitondra fivavahana no tsy mahay manavaka ny atao hoe eo ambany lalàna sy eo ambany fahasoavana. Noho izany ry havana izay mijery an'ity fandaharana ity dia manana faharetana fa ny zavatra rehetra izay ilainao, ny famarinana rehetra izay tadiavinao dia tsy maintsy ho fantatrao avokoa amin'ny alalan'izao fandaharana zava-miafina hoentina izao, satria natao hanampiana antsika izay tena mitady ny famarinana izao fanazavana izao. Andeo vakiko ny ato amin'ny apokalipsy toko 17 idirako amin'ny famitinana ny zavatra rehetra tokony ho fitinina mialohan'ny ampitana any amin'ny lohahevitra hafa. Zao ny voasoratra amin'ny apokalipsy toko 17 eo amin'ny soramandry ihany no vakiko ny amin'ny biby roa izay mpanompon'ny dragona. Eto zany dia misy biby roa mpanompon'ny dragona voalaza eto amin'ny apokalipsy eto, dia voalaza eo amin'ny andinin'ny faharoa tapany farany hoe ary ilay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary ny fahefany lehibe. Ny dragona rehefa nazera teto ambonin'ny tany dia nifidy fanjakana hiaraka hiasa aminy, ka ny fanjakana niara niasa tamin'ny dragona no nantsoina hoe bibidia mpanompony. Ity bibidia mpanompony ity no nomeny ny heriny sy nomeny ny seza fiandrianany ary nomeny ny fahefany lehibe. Ary ny nataon'ity bibidia mpanompony dragona ity rehefa nahazo hery sy fahefana sy seza fiandrianana avy amin'ilay dragona dia voalaza eo amin'ny andinin'ny fahaenina indray hoe nanokatra ny vavany hiteny ratsy ny mpamorona izy dia hiteny ratsy ny anarany sy ny tabernakeliny, ary eo amin'ny andinin'ny fafito hoe navela iady tamin'ny olo-masina izy ka aharesy azy. Ity bibidia ity rehefa nahazo fahefana avy amin'ny dragona dia niasa, ary niasa nataon'ilay bibidia dia ny teny ratsy ny avondrindra na ny teny ratsy ny mpamorona sy ny teny ratsy ny anaram-pamorona ary ny teny ratsy ny tabernakely. Efa nazavaiko nazava tsara niaraka tamin'ny porofo teto amin'ity fandaharana ity
ny antsipiriany izany faminaniana rehetra izany sy ny fatanterany. Ny atao hoe miteny ratsy ny anaran'ny mpamorona raha jerena ao amin'ny Mateo 7:27 dia miambo hitovy amin'ny mpamorona na koa hoe maka ny toeran'ny mpamorona. Izay ny hevitry ny teny hoe miteny ratsy, ka ny atao hoe miteny ratsy ny anaran'ny mpamorona zany dia maka ny toerana misy ny anaran'ny mpamorona. Ny nataon'ilay bibidia roa mpanompon'ny dragona dia naka ny toerana misy ny anaran'ny mpamorona. Izany no antony ahitantsika an'ireo anaratsampy tafiditra ao anaty baiboly ireo, satria fatanterahany tony faminaniana itony, fakana ny toerana misy ny anaran'ny mpamorona sy ny anara zanak'ondry ireo anarana rehetra tafiditra ao ireo. Ny mpamorona de niteny tamin'io dragona na tamin'io menarana io ato amin'ny Genesisy 7 zao no nambarany, Genesisy 7:4, ary hoy ny avo indrindra tamin'ny menarana, satria nanao izany ianao koa amin'ny biby fiompy rehetra sy ny bibidia rehetra, dia ianao no voaozona, ny kibonao no andehananao ary vovotany no hoaninao amin'ny andro rehetra iainanao. Dia ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany, izy anoritoro lohanao ary ianao kosa anoritoro ny omby lahy tongony. Tany ampiandohana tany ny avo indrindra de efa nilaza ny zavatra hitranga eo amin'ilay menarana na ilay dragona sy eo amin'ilay vehivavy sy ny taranaky ny vehivavy. Ny kodin'ny vehivavy na ny sary anohatra aseho eo amin'ilay vehivavy dia ny fiangonana nanaradian'ny avo indrindra, ny fiangonana avy amin'ny Hebreo, ny fiangonana avy amin'ny Jiosy. I Adama sy Eva dia taranaka Hebreo ary ny mponina voalohany teto ambonin'ny tany dia Hebreo. Ny teny voalohany nivoaka sy nampiasain'ny Adama sy Eva tamin'izany fotoana zany de ny Hebreo tranainy. Ka ity vehivavy ity na i Eva dia sary anohatra ilazana ny fiangonana avy amin'ny Hebreo na ny fiangonana zanak'Israely izany sy ny fiangonana najorin'ny apôstôly. Ary ilay menarana dia ilay namitaka ny Adama sy Eva izay nazera teto ambonin'ny tany. Nanambara ny avo indrindra fa mifandrafy ny menarana sy ny vehivavy ary ny taranaky ny menarana sy ny taranaky ny vehivavy, zany hoe manana taranaka ilay vehivavy ary ny menarana ihany koa manana taranaka. Ny ao amin'ny Apokalipsy 7:10 novakina teo dia mpanompon'ny dragona no ilazana an'ilay bibidia fa tsy taranak'ilay dragona, fa raha mahay mandray tsika dia iray ihany no hevitra zany. Ilay bibidia mpanompon'ny dragona dia azo ambara ihany koa hoe zanaka natsanga an'ilay dragona na zanaka nandova avy amin'ilay dragona. Ilay dragona no nanome an'ilay bibidia ny heriny sy ny seza fiandehanany ary ny fahefany lehibe, ka nataon'ilay bibidia mpanompon'ny dragona ny zavatra rehetra voalazan'ny avo indrindra tamin'ilay menarana. Ny ady sy nanoritoro ny omby lahatongotry ilay taranak'ilay vehivavy tokoa ilay bibidia mpanompon'ny dragona na ny taranak'ilay menarana. Rampitso amin'ny 1:30 minitra no anohizako an'izay famitinana ny zavatra rehetra noentiko teto izay. Zava-dehibe ho antsika izay tsy nahita n'izao fanazavana izao hatrany am-piandohana, ny fahitanao ny famitinana hoentiko rapitso, ary amin'ny herinandro dia iampita amin'ny fanazavana ny boky ny Enoka, fanazavana ny eo ambany lalàna sy mba fahasoavanao amin'ny herinandro sy ny fandarina manaraka. Mametraka mandrapitafa rapitso indray.
Teakina haminawa te handai ni erinau te ipanzina niasanawa te aita fagagan te yankina haminawa te handai ni erinau te ipanzina niasanawa te aita fagagan izany rehetra izany misy ao aminao ny zavatra rehetra te hainao atao ny fiainako manontolo eo an-tanàna ka tsy atahotra na ino na miseho izany rehetra izany misy ao aminao ny zavatra rehetra te hainao atao ny fiainako manontolo eo an-tanàna ka tsy atahotra na ino na miseho Tatahotra na ino na miseho ny fiainako manontolo eo an-tanàna ka tsy atahotra na ino na miseho fanazavana zava-miafana ny zava-miafina momba ny Frameson sy Illuminati ny nouvel ordre mondial nalamina vaovao maneran-tany ny anaram-biby izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666 zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina ny momba ny boky ny Enoka sy ireo anjelinidina teto tany ka nanambady ny zanakavavin'ny olona araka ny hita ao amin'ny Genesisy toko 4 andarana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny enora ny sabotsy maraina amin'ny enora ary ny alahady maraina amin'ny enora sy 30 minitra tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana mandrankizay